fandaliana ho anay indray ry havana no miaraka aminao isaky ny alady mazaina tahaka izao dia tonoina eo anao tsirairay avy ny fiadanany tompo. Ity alady ity moa dia alady natokany FBFJKM hitondranam-bavaka ny sampanasa fikarohana sy fandaliana-pinoana ny FFP zany. Tetỳ amin'ny FJKM Amparibe Famonjena Synodam-paritany Antananarivo Andrefana no nantanterahana izany fampovavana hitondranam-bavaka ny alady ny FFP izany. Manasanao zay anaraka izany hatramin'ny farany. Alahady faharoa amby roapolo ny volana septambra taona 2024. Alahady fito ambin'ny folo manaraka ny Trinité ary an'ity andro an'ity dia alahady natokany fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara hitondranam-bavaka ny sampanasa fikarohana sy fandaliana-pinoana FJKM na ny FFP FJKM. Dia manasa antsika rehetra anaraka izany fanompopovavahana izany. Loha hevitra mbola iaina antsika amin'ity volana ity dia hoe miorina amin'ny finoana ny mpino. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Manasa antsika ry havana hitsangana. Ny Apokalipsy toko 5:10 andininy 7 tapany 2 sy ny andininy 4 no iarahantsika mamaky iantsona sy idirana an'Andriamanitra tompontsika. Andeha iarahantsika mihira ny hira fa 2:12 andininy voalohany, 2, 3 ary ny andininy 5. Ivavaka isika. Misaotra anao zay ry Andriamanitra ranay io fa no tao aminao ka afaka manatona anao amin'ny mpifaliana iaino sy andray ny teny fiainana atolotrao anay. Mangataka ny iasan'ny fanainao masina ho an'ny sambatan'olona izahay ka mandritra zao fanompopovavahana izao dia ho tsapanay fa te anao zava-baovao aminay ianao amin'ity fotoana ity. Dia tanterao ary Tompo Andriamanitra ary amin'ny marineto fa ny teninao dia manatrika anay izay mivory amin'ny anaranao. Koa tario izahay amin'ny zavatra rehetra ataonay ho fanomezam-boninahitra ny anaranao masina, ny anaran'ny ray
sy ny zanaka ary ny fanahy masina nanaovana zany vavaka izany. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Enoitsika riavana ny sitrapon'Andriamanitra voalahatra ho antsika amin'ity androany ity araka ny Joda 9:20 sy ny 9:20 ianaran'ny Tompo. Fa ianareo kosa ry malala dia ataovy izay androsonareo amin'ny finoana masina indrindra ka mivavah ao amin'ny fanahy masina ary tehirizo ny tenanareo amin'ny fitiavan'Andriamanitra miandra ny famindram-pon'i Jesosy Kristy Tompontsika ho fiainana mandrakizay. Amen. Sambatra mahitsarana izay mampiaraka amin'ny Jehova, sambatra izay mitandrina teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Ataontsika ny hira fa 10:100, andininy voalohany sy ny andininy fahadimy. Tsy mahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra isika ry havana ary mihodina mandrakariva manota eo anatrehan'ny mandrakariva koa ndeha isika anaraka izao vavaka fifonana izao hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra eo, masina ianao ka mankahala ny faharatsiana rehetra. Ndreto izahay rehefa nandre zany sitraponao izany dia menatra mangayay raha mandinika ny zavatra vitanay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao dia manatona anao amin'ny fanetretena izay Tompo Andriamanitra mamela anay. Fantatray fa Andriamanitra avy fitoetra ianao nefa iva fijery dia azonay anatonana satria Andriamanitra be fitiavana ihany koa ianao, vonina amela anay izay mibebaka marina tokoa. Dia andreto ary izay Tompo Andriamanitra manolo tena ho anao indray, miaiky ny tsy famendry anay ary mangataka mba anana anjara amin'ny fanoloran-tenan'i Jesosy Kristy Tomponay, ilay nahafo ny ainy nahafo ny tenany hitondra fanavotana ho anay mpanota. Ataovy manana anjara amin'izany izay Tompo Andriamanitra fa mahatoky fa Andriamanitra mamaly vavaka ianao, Andriamanitra tia sy mijery any amin'ny mandrakariva ianao. Ny anaran'i Jesosy Kristy ary nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ataontsika ny hira fanampiny fa 8:20. Amen.
Ry havana ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra be fitiavana, vonina amela antsika. Koa andesika andray ny teny famelan-keloka atolotr'Andriamanitra, manasantsika hitsangana amin'izany, hitsangana ny fiangonana. Hoy ny Tompo: aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao efa niantso ny anaranao ao. Izao dia izao no mamono ny fahadisoanao noho ny amin'ny tenako, ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotanao. Amen. Sambatra ny olona izay voavelana eo sy voasarona fahotana, sambatra ny olona izay tsy azo voahelika ary fanahy. Amen. Ataontsika ny hira fahatelo amby efapolo sy dimanjato, andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Riavana ny olona voavela eloka dia samy manambarany finoany eo anatrehan'Andriamanitra. Koa ndesika hiaraka anona ny fanekempinoana irasantsika amin'ny kristianina rehetra manerana izao tontolo izao. Iarahantsika manona ny fanekempinoana larana fahatelo. Minon'Andriamanitra tsy tokoa izay tamarana sy ny tany, Andriamanitra be fanahy, Andriamanitra be fitiavana, Andriamanitra be manjaka tamin'ny indrindraka ao mandrakizay, Andriamanitra be mampiseho fitiavana antsika, fa fony mbola mandratra isika dia maty amintsika Kristy. Mino Jesosy Kristy nanaraka antsika, toy izy tasy amonjy izy malaza fahamanana faizana, izy dia tsy milomasa eo amin'ny mandrakizay. Mino fanahisasina, izy manambara fanahisasika zanak'Andriamanitra fanahiray amin'ny mampiasantsika rehetra tena iray. Ny fandresena izay Jesosy Kristy dia ny finotsika. Tompo amin'ny finoanay. Amen. Mipetraka
isika. Izao dia tonga amin'ny fotoana andrenesana ny afatra avy amin'ny FFP isika izao ry havana. Ka izao ary no afatra ho an'ny kristianina rehetra amin'ity aladin'ny FFP ity. Ry havana, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Miarahaba antsika mpitandrina sy ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra atao amin'ny sahan'ny FJKM mahatratra ity alahady 12 ny volana septambra taona 2024 ity, izay alahady natokan'ny FJKM ho aladin'ny FFP isan-taona, hitondrana azy am-bavaka ary anoanana azy amin'ny alalan'ny rakitra sy ny fampandehanana ny raharaha. Etona dia manolotra fisaorana anareo mpitandrina sy ny fitandremana rehetra izay nitondra am-bavaka ny sampanasa FFP sy nanolotra rakitra ho fanohanana ny asa tamin'ny aladin'ny FFP tamin'ny taona lasa. Andriamanitra tompon'ny asany ampahvokatra anareo amin'ny asa tsara rehetra ho voninahitry ny anarany. Soranao sady koa zahay ny amin'izay mbola ataonareo amin'izao alahady izao. Ao anatin'ny fitompana vao zany sika FJKM amin'ity taona ity. Hiatrika izany koa ny sampanasa FFP amin'ny volana novambra ho avy izao. Fa ankoatra izany, raha sitrapon'Andriamanitra dia ankalaza n'Andriamanitra noho ny 50 taona ity sampanasa FFP ity amin'ny taona 2024. Ho rentsika tsy ho ela ny dinidinika rehetra momba izany. Eto am-pamaranana dia mampahery sy manentana hatrany antsika vahoaka an'Andriamanitra rehetra ato amin'ny sahan'ny FJKM hanao zava-dehibe ny fandaliana-pinoana izay tarihin'ny sampanasa FFP mba iorenantsika tsara amin'ny finoana araka ny loha hevitra mpanjintsika raha teo mandritra izao volana izao manao hoe ny marina amin'ny finoana no velona. Mamangy sy manao veloma mahafinaritra anareo amin'ny anaran'ny Tompo izahay. Izao ry havana dia anao ny rakitra isika izao. Rakitra tokana ihany no ataontsika dia ny hira voalahatra, hira 700 no ataontsika ao anatin'izany. Dia mandroso amin'izany ary isika. Suka
fa 5:70 andininy voalohany ihany a no ataontsika fanolorana ny rakitra. Dia tonga amin'ny fotoana andrenesana ny tenin'Andriamanitra isika izao ry havana. Ny voalohany ao amin'izany a dia ho an'ny tanora sy ny ankizy a mandroso a ny tompony anjara miandraikitra izany. Miaraba ny tanora sy ny ankizy izay manana anjara amin'izao fanompoam-pivavahana izao. Araka ny efa nolazaina tamintsika teo dia mbola mandinika ny lohahevitra manao hoe miorina amin'ny finoana ny mpino isika. Ao amin'ny perikopantsika anio dia misy tantarana vehivavy anankiray ao amin'ny filazantsara araka ny marika toko 5 andininy 5:20 ka hatramin'ny 4:30. Ao anatin'ny tantaran'io vehivavy io dia ny andininy 4:30 no tena andraisantsika fampianarana. Andeha hoe iarahana mamaky izany andininy 4:30 izany amin'ny anaran'ny Tompo. Iza no niteny anio? Jesosy no niteny anio tamin'ilay vehivavy narary. Voalaza moa fa narary nandritra ny 12 taona ty vehivavy ty, ary any amin'ny filazantsara araka ny Matthieu sy Luka dia voalaza ny aretiny fa eto tsy voalaza, narary ny tsy dra izy ity, nandritra ny 12 taona. Rehefa nandre momba ny Jesosy Kristy izy ary fantany fa andalo eo amin'ny toerana misy azy Jesosy dia niazakazaka nakeo ivoany izy nanendry ny lambany, satria anakapo dia hoy izy hoe na dia ny fitafiany ihany aza ny voatendriko dia ho sitrana eo amin'ny 9:20 zay. Dia nataony tokoa le izy rakizy sy tanora, ary inona no nitranga? Sitrana ritra ny loharanon'aretiny ka tsapany tao amin'ny tenany izany. Fantatry Jesosy io, fantatry Jesosy hoe nisy olona nanendry azy, ka na dia niteny azy ny mpianatra hoe olona be dia be no mifanesika aminao, ka ahoana moa no ahafantarana hoe izy zany nanendry anao, dia mibaboka ihany le vehivavy hoe izy no nanao zay. Dia izay zany nahatonga n'io teny nataon'i Jesosy tamin'io hoe anaka ny finoanao no nahasitrana anao mandehana soamantsara ary sitrana amin'ny aretinao.
raha adika amin'ny tena dikany io teniny io io tenin'i Jesosy io dia manao hoe ry zanako vavy ny finoanao no na avonjy anao mandehana soamantsara ary sitrana amin'ny aretinao. Zao no afatra ary no ny finoana dia tonga zanak'Andriamanitra ilay vehivavy ka natsoiny Jesosy hoe anaka na ry zanako vavy. Faharoa, no ny finoana dia hoy Jesosy hoe ny finoanao no nahavonjy anao. Ary fahatelo, no ny finoana dia sitrana tamin'ny aretiny rahavehivavy. Ny zavatra tsara ho antotra-nterina dia izao: ny nanendren'ilay vehivavy ny akanjon' Jesosy ve no nahasitrana azy? Tsia, ny finoany no nahasitrana azy. Amen. Ivavaka isika misaotra Tompoandriamanitra ho ny amin'izany teny nomenao ho an'ny sekoly Alahady izany, ampitomboy ny finoanay ho tahaka nananan'ity vehivavy nosotranonao ity, satria maniry indrindra ny fanatrananao ihany koa izahay. Mametraka ny fotoananay rehetra, ny andronay rehetra ambany fahasoavanao izahay. Ny anaranao Jesosy, amen. Tonga amin'ny fotoana andrenesana ny tenin'Andriamanitra sika zao ry havana, mialohan'ny vavaka sy ny famakiana amin'ny sesy ny perikopa voalahatra amin'ity androany ity dia ny hira fanampiny fahaenina andininy voalohany ihany no ataontsika izao. Mialohan'ny hamakina amin'ny sesiny tenin'Andriamanitra sy andrenesantsika ny afatr'Andriamanitra dia ampindrika ny lohantsika isika hiaraka hivavaka. Saotranao izay Andriamanitra amin'izao fotoana izao, fa tonga ny fotoana ilazana ny afatra avy amin'ny teninao aminay. Mangataka ny fitarian'ny fanainao masina izahay ao anatin'izany, mba hahafantaranay tokoa ny sitraponao ka iorenanay amin'ny finoananao Andriamanitra. Tario ny mpanomponao izay maki ny teninao mba ahavaky tsara izany teninao izany. Tario ihany koa ny mpanomponao izay ilaza ny afatra avy aminao mba izay tena avy aminao tokoa no anindrenao ny lelany. Dia mitenena Tompo fa vonona ienanao izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tianay no anaovanay izany vavaka izany. Amen.
Ny soratra masina voalohany izay voalahatra hovakiana dia ny Eksodosy 4 ny 17 ka hatramin'ny 1:30. Eksodosy 4 ny 17 ka hatramin'ny 1:30. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy Jehovah tamin'ny Arona: mandehana hitsena ny Mosesy any anefitra. Dia lasa nandeha izy ka nifanena taminy tao amin'ny tendrombohitr'Andriamanitra dia nanoroka azy. Ary nambaran'ny Mosesy tamin'ny Arona izay teny rehetra efa nanarahan'i Jehovah azy sy izay famantarana rehetra efa nandidiny azy. Dia lasa nandeha Mosesy sy Arona ka nanangona ny loholon'ny zanak'Israely rehetra. Dia nolazain'ny Arona ny teny rehetra izay efa nolazain'i Jehovah tamin'ny Mosesy, sady nataony teo mason'ny olona ny famantarana. Dia nino ny olona ary efa reny fa Jehovah efa namangy ny zanak'Israely ka efa nitsinjo ny fahoriany, dia niondrika izy ka niankohoka. Filazantsara araka ny Marka 5 andininy 5:20 ka hatramin'ny 4:30. Marka 5 andininy 5:20 ka hatramin'ny 4:30. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra, nefa tsy nety sitrana. Fa voamaika ny anarary kokoa aza. Ko rehefa nahare ny amin'ny Jesosy izy dia nakeo ivohony, namaky ny vahoaka ary nanendra ny lambany. Fa hoy izy, na dia ny fitafiany ihany aza no voatendriko dia ho sitrana aho. Ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanona retina ka tsarony tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Ary niaraka tamin'izay dia fantatry Jesosy fa nisy hery niala taminy, dia niodina teo afovoan'ny vahoaka izy ka nanao hoe, iza izany nanendra ny lambako izany? Fa hoy ny mpianany taminy, hitanao izao vahoaka mifanety aminao izao, ka hoy ianao va iza ny nanendry ahy? Ary nijery manodidina izy izany vehivavy izay efa nanao izany. Fa raiky tahotra sady torakovitra raha vehivavy, satria fantany izay natao taminy. Ka dia nakeo aminy izy ka niankohoka teo anatrehany ary nanambara taminy ny marina rehetra. Ary hoy izy taminy, anaka, ny finoanao no nahasitrana anao, mandehana soamatsara ary sitrana amin'ny aretinao. Dia ho faranantsika ny famakiana ny teny araka ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Filemona. Epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Filemona ny 4 ka hatramin'ny 7. Ny 4 ka hatramin'ny 7. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany. Misaotra an'Andriamanitro mandrakariva aho raha mahatsiaro anao amin'ny fivavahako, satria reko ny fitiavanao sy ny finoana izay anananao an' Jesosy Tompo sy ho an'ny olona masina rehetra, mba hiasa mafy ho an'i Kristy ny fiombonana avy amin'ny finoanao amin'ny fahalalana tsara ny zavatra rehetra izay ao anatinareo. Fananana fifaliana sy fiononana amin'ny fitiavanao aho, satria efa novelombelominao ny fon'ny olona masina ry rahalahy. Amen. Ray masino, manomasinana ny fahamarinana, mitenao fahamarinana. Amen. Ny ray aman-dreny
filompanampiny ny sampanasa FFP Andriamatoa Rary Jaona Solofonirinà Mpitandrina no hitondra ny toriteny ho antsika amin'ity androany ity. Mialohan'ny hanaovan'ny toriteny dia ataontsika eo am-pitsanganana ny hira fa 420 andininy voalohany andininy faharoa. Tsangana isika. Ry havana malalo amin'ny tompo ampitongona aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Anio dia alahady ny sampanasa fikaroana sy fandaliana-ponoana. Ary ity no alahady mialohan'ny fankalazana ny 50 taona ny sampanasa fikaroana sy fandaliana-ponoana izay ankalazaina amin'ny taona ho avy izao. Ary koa alahady mialohan'ny synode lehibe faharoapolo ny FJKM izay tanterahana ihany koa amin'ny taona ho avy iny. Raisina ho fotoana lehibe izany ho fiomanantsika hiatrika ireo zavadrolo lehibe ireo dia ny 50 taona ny FFP sy ny synode lehibe faharoapolo ny FJKM. Koa satria moa FFP ry havana no mitondra ny fotoana fikaroana sy fandaliana-ponoana dia ndeha isika irona hianatra sy handinika ary indray fampianarana mikasika an'izany atao hoe finoana. Satria amin'izao volana septambra izao ny fitezam-panahy hifantohan'ny fiangonana ao amin'ny sahany FJKM dia ny hoe miorina amin'ny finoana ny bino. Ry havana malala, misy andinin-tsoratra masina iray izay hitondrana izany mba halalantsika ny fampianarana izay atolotra ao amin'ny Matthieu 5:12, Matthieu 5:12 ary ny andininy 7:20 no azafady, Matthieu 1:20 ka ny andininy 5:20. Io no raisintsika dia le teny nambaran'i Jesosy tamin'ilay vehivavy manao hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao. Mazana ry havana malasa nyeritreritra mihitsy fa ohatra ny teny mandeha ho azy zany, ohatra ny teny hoe voambolana tsotra rehefa renesina, ary indraindray
ambara amin'ny fotoana andavanandro tsotsotra ihany koa kanefa tsara ny akantsika fampianarana ny amin'izany satria tsy mpiry aheno an'izany tsika reto dia ny vavan'ny tompo mihitsy no manambara azy ary malasa saina sehitrehitra ny hoe fa misy tokoa ve zany finoana lehibe zany ka raha misy ny finoana lehibe mova tsy misy koa zany ny finoana kely eo indrindra isika andeha mantatra an'izany atao hoe finoana zany dia avana malala ny finoana dia fisehoany ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny tompo fisehoany ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny tompo raha mijery sika ny korintianina 2:9 dia mahita an'izany fisehoany ny fanomezam-pahasoavana omen'ny tompony olona amin'ny alalan'ny fanahy masina ary io finoana io koa dia teraka amin'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra rehefa mandray sika ny Romanina 10:7 dia mahalala an'izany sady mahatsiaro an'izany hoe finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny avy amin'ny tenin'ny Kristy raha mahatsiaro an'izany sika dia mipita avy hatrany any amin'ny Hebreo 10:1 io koa dia anehoana hoe ny finoana ny fahatokiana ny amin'ny zavatra ny tenaina fanehoana ny zavatra tsy hita zany hoe ny finoana zany a dia manambara zavatra ngezabe ka hoy ny mpandinika anankiray bahay teolojia ny manambara manao hoe ny finoana dia tahaka ny tanana handraisina ny fahasoavan'Andriamanitra ka rehefa manana finoana ny olona ka manatsotra ny tanana izy zany dia mandray mahazo zany fahasoavan'Andriamanitra zany fa rehefa tsy manatsotra ny tanana izy a handray dia tsy mahazo dia tahaka ny olona tsy manana finoana fa foana ao amin'izany finoana zany riavana malalo ny tompo raha sotonina aza ny saitsika eo anatrehan'izany fandrenesana ny aminy hoe fa inona tokoa moa ny finoana ary finoana tahaka ny ahoana no lazaina fa lehibe dia andeha isika andinika ny tenin'ny tompo ohatra anankiroa no raisina ny voalohany a dia izay nambara nyity vehivavy sy nasehony tao anatin'ny fotoana zay azo lazaina fa nidodododony nanatona ny tompo izy dia nanana tsy olona tsy salama tao amin'ny ary nangataka tamin'i Jesosy anasitrana anazy vehivavy kananity io ary rehefa nangataka tamin'ny tompo izy a dia betsaka ny tenin'ny tompo rehefa mamaky perikopsika ny andininsoratra masiny sika ny amin'ny Matthieu io dia hitan'izany Matthieu 10:20 ka hatramin'ny 9:20 dia hitantsika ao ny amin'izay mety nambara sy tao fa azoko fitinina toy izao efa nolaviny Jesoa izy satria Jesosy tonga ho an'ny fireneny Israely ary zay very amin'ny Israely no tadiaviny ambarana izany Jesosy mbola niteny ihany rehefa avy eo hoe tsy afaka manome sakafo an'ny ambonkely dia mbola ny zisika ihany ity ramadody ary teo ny nanambarany Jesosy hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao ny faharoa mbola vehivavy koa no miresaka sy manambara dia ilay enitsika teo sy nyresahana tamintsika teo amin'ny fampianarana 10 minitra misy eritreritra tena mafonja mihitsy ao anatin'izany perikopa zay nyvakina tamintsika teo raha teo iny dia ny aminy hoe lay vehivavy nahatsiaro hoe na dia ny somotra aviavy ny dambany fotsiny aza ny voakitiko dia ho sitrana ka na dia tao aza ny fahaseranana zay nenjady taminy azahoany manatanteraka an'izany dia vitany any zay nataony ary ny tompo nahatsapa fa tena nana finoana izy ary zany finoana zany no nandraisany lay valiny zay niriny fatratra eo amin'ny fiainany zany riavana no finoana ary finoana hita fa lehibe ary ny finoana zay nambaran'ny tompo anankiray a dia ny finoana zay nambaran'ilay kapiteny Romanina zany zay nanana ny zanany zay
nanana mpanompona rary tany an-trano dia niangavy amin'i jesosy andao sy trano. Hitantsika tsara fa nandeha jesosy anasitrana ary rehefa tonga teo akaiky ny varavarana dia niteny le kapiteny romana hoe eto ihany ianao ary mitenena dia ho sitrana. Ilay kapiteny romana zany dia mahalala fa jesosy dia manana fahefana mahasitrana na dia any lavitra any azy. Io zany le atao hoe fanasitranana distance dia vitany jesosy ary tanteraka izany. Ary zay no nanambarany jesosy hoe tsy mbola nahita finoana lehibe tahaka izany na teo amin'ny fireneny Israely azy. Ary na dia ny mpianatry ny tompo aza dia jereo fa izay nitodiantsika ny hoe tena misy tokoa ny kely finoana. Misy ny manana finoana lehibe ary misy manana finoana kely. Fa mpianatry jesosy rehefa nanonja ny ranomasina ary ny safotofoto tokoa ny losafitry ny rano zany sambokely ny arahany tamin'ny tompo zany dia niteny manao hoe tena mifoazy ianao fa mifaty zahay. Zany hoe tsy fatany fa jesosy miaraka aminy eo. Mety ho tratran'izany koa raha ohatra ka mitovitovy fieritreretana aminy. Fa izy nieritreretra hoe zay zany mety ho faty fa izy mety tsy maninona. Dia nifoaziny jesosy hamonjy azy ao anatin'izany fahasarotan'izany ary zay nitenenan jesosy taminy hoe ry kely finoana, ry kely finoana. Imbetsaka ny tompo miteneny io kely finoana io satria isaky ny manatanteraka asa indraindray reto mpianatra reto dia trahatra n'izany. Hitantsika ihany koa tamin'ny mpianatra zay nanasitrana aretiny lay tovolahy tratrany demonia dia nentin'ilay iray aman-dreny teo amin'ny jesosy hoe ty zanako ty dia narary ary nentiko teo amin'ny mpianatra ao fa tsy hainy nanasitrana azy. Dia nitereny jesosy koa ny mpianatra hoe kely finoana lay mpianatra tao anatin'izay. Ary avy eo ny tompo nanazavany hoe iny aretiny iny dia tsy afaka afa-tsy amin'ny vavaka sy ny fifadikanana. Zany hoe ny vavaka sy ny fifadikanana zany mampitombo ny finoana, mampatanjaka ny finoana, mampahery ny finoana ary mahavelona tsara ny finoana havitana na dia izay atao hoe asa faran'izay sarotra azy. Fa raha mandeha amin'izao fotsiny dia mitovy tahaka ny mpianatra izay tsy nahasitrana. Ary ao anatin'izany fotoana fanehoana zany tsy fahasitranana tsy fahavitana ny asan'Andriamanitra zany dia hita fa kely ny finoana, ritra ny finoana. Ka io finoana ritra sy kely io dia ilahntsika fieritreretana io satria raha loha hevitra banjintsika dia ny hoe miorina ny finoana ny mpino. Dia entiny ilazana ny hoe zany fiorenana amin'ny finoana zany dia ny finoana aloha ny fototra ny fiainana ny mpino. Ary ny finoana fiainana ny mpino tsy finoana mipetraka fotsiny ka mety ho ritra fa finoana izay mitoetra maharitra ary mitombo lalandava tsy akijanona ao anatin'ny olona zany. Ary zay ny anentanantsika raha miorina amin'ny finoana tokoa isika dia ho tahaka an'ireo olona zay nambaran'i jesosy fa lehibe ny finoana satria mitombo lalandava ho aminy eo zany. Fa tsy finoana mona, finoana tsy velona ka meritra meritra. Ry havana malalo ny tompo, inona moa maharitra sy mahalevona ny finoana? Raha mandinika ireo tantara kely zay nambara tamin'ny tenenan Jesosy Kristy ny mpianatra isika sy ireo izay olona izay heverina fa nanambaran'ny tompo an'izany fahakelezam-pinoana zany dia mampitodika antsika ny tantara any amin'ny Genesis 3 zany. Ao amin'ny Genesis 3 dia nitahotra io no mampihena sy maharitra ny finoana ary mahatonga azy ho levona mihitsy aza. Jereo tsara fa ao anatin'io Genesis 3 ny tompo dia nanambara rehefa nitsangatsangana tao amin'ny sahideny izy dia niantso si Adamo, i Adamo aiza ianao? Dia i Adama namaly hoe natahotra dia niery satria nitanjaka. Dia haitsika amin'izay ny tantara nitahotra no nahatonga azy nandosotra nanalavitra an'Andriamanitra mba tsy ho hitan'Andriamanitra.
dia zany keo no mahazo ny tahoatry ny mpianatra na tonga amin'ny mpianatra ny eritreritra fa hoe ahafaty azy io rivotra io ka foazo ny tompo dia avana malala zany tahoatra zany ary no toetra anatytsika maharitra sy mahalevona ary tsy mahavelona ny finoana fa mahatonga azy ho foana mihitsy azy nahoana ho isika io no varavarana midanadana misokatra ahafahan'le ratsy miditra sy misosoka makabahana ao amin'ny fiainan'ny olona ka tadidio ry havana ao anatin'izao volana septambra zay banjinantsika hoe miorina amin'ny finoana ny mpino zao dia tokony hanana ezaka isika mba hahatonga antsika hanana finoana lehibe fa tsy ho finoana kely ka tonga ahoritra ary lany tsy velona intsony ka ananatsika atao hoe tsy fatokina an'Andriamanitra ka zany tsy fatokitsika an'Andriamanitra zany dia miteraka antsika feno tahotra ka satana no manapaka ao anatin'ny fo rehefa dony zany vanim-potoana zany ny faharoa ry havana dia aoko tsaroantsika ihany koa fa io finoana lehibe io a dia misy vokany ary ndresy vokatra eo amin'ny fiainana ary zany no isarina ny saintsika satria tsy ho amin'izao volana septambra zao ihany no hitazonantsika izany atao hoe mpino miorina amin'ny finoana zany fa eo amin'ny fiainantsika manomboka amin'andresantsika ny finoana mandra-pikipo ny masontsika dia tokony miorina tsara sika amin'izany atao hoe finoana zany ny vokatra ry havana dia ndeha ireo ilay ohatra izay niraisintsika teo ireo ihany no raisintsika amin'izany vokatra azo zany ny vokatra azontsika ry havana dia izao voalohany a raha teo amin'ilay vehivavy nanambarany tompo hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao dia izao inona ny vokatra azo ny vokatra azo dia sitrana raha vehivavy nandray lay fahasoavan'Andriamanitra zay niriny izy ady ireo tao amin'ilay 10 minitra teo sy ny perikopa teo ambany masontsika fa lay ezaka nataony raha vehivavy anehoana ny finoana ho hitany maso tamin'ny fitsapana ny sombotra aviavin-damba dia ritra avetrany teo lay zavatra zay nahazo azy tsy mora ny ry havana zany atao hoe vehivavy ny jininika raha teo amin'ny androm-piainany tsy nitsahatra zany angamba azo sary an-tsaina amin'izany ny be n'le raha vehivavy fa taolana sisa satria misy raha mandeha foana isan'andro eo no ahitanao zaho vokatra zany hoe iny andro trindry tao anatin'ny fotoana nahatanterahany zany dia sitrana tamin'izany aretina nenjady tamin'ny nandritra ny taona maro zany ity vehivavy ity manaraka izany ry havana toy izany koa ilay kapiteny dia hitantsika tsara fa teo amin'ny fotoana izay nitenenany Jesoa dia sitrana ilay mpanompony ambara amintsika ary zany fa ny olona manana finoana lehibe dia manana valy ny sarobidy ary tena atao hoe azo lazaina fa iorenany tsara hitombony tsara manamafy izay fanananany amin'ity finoana ity satria eo ny azahoana valim-bavaka ary mihoatra noho izay ny hoeverin'ny saina sy ny fo ary ny fanazy teo amin'izay zavatra nirina ho azo no natolotry ny tompo ary dia mahasoa azy zany zaso ianao very havana dia tsy mba haniry tahaka izany ary izay indrindra ny taomanantsika ke ahoreno tsara ny finoantsika ao amin'i Jesosy Kristy satria io no nanehoan'Andriamanitra lay fitiavany feno sady tanteraka amin'ny asa-pamonjena sy ny asa-panavotana mba hanalana ny olona ao anatin'ny
fanjakany satana mba hiainao anatin'izany atao hoe fanjakan'andriamanitra zany. Isatatro zany diny ety ary isitraka zany amin'ny fahafenony rehefa tonga mikery sy ny voninahitra ny tompo. Zany ry havana ny vokatra tonga dia hiainana ety amin'izao androntsika izao noho ny finoana zany fiainany vahoaka an'andriamanitra zany, ary mitohy miseho amin'ny fahatanterahany rehefa tonga mikery sy ny voninahitra ny tompo, hitsara ny velona sy ny maty ary andray ny azy ho ao amin'ny fanjakany. Ry havana malalo ny tompo, eto a dia te-taona antsika mafy ny amin'izany, satria raha amin'ny taona ho avy izao no 50 taona ity sampanasa ifefipy ity, dia ambara amintsika ry havana fa tena mila vahoaka an'Andriamanitra tokoa zay tezainy ao anatin'izany loha hevitra iarahantsika ao anatin'ity volana septambra ity zany hoe miorina amin'ny finoana ny mpino zany no mba hiandrandrana koa ny amin'ny fitondrany ny vahoaka an'Andriamanitra nandray ny finoana, miorina amin'ny finoana mametraka eo am-pelatanan'Andriamanitra izany fotoan-dehibe izay ankalazana an'Andriamanitra noho ny 50 taona ny orenany zany sampanasy zany teo anivon'ny sahanefijekehemina. Ry havana malalo amin'ny tompo, tsaroa fa tsy mba taka ny sampanasa sy ny sampana rehetra ity fikambanana sampanasa fikaroana sy fandalinam-pinoana ity. Reny sampany reny dia manana hatrany sondaparitany ka hatrany amin'ny fitandremana, fa ny FFP kosa dia ao amin'ny fobe dia ao ihany. Ny fikasan'ny FFP dia ny hoe isy any amin'ny synodam-paritany ary isy koa hatrany amin'ny fitandremana azo. Zany ny faniriana, zany mba dinikasa boboka etaeta irina ao anatin'izany. Andeha ry havako ifampitrotsika mbavaka zany, raha lehibe ny finoanao zao, raha mivavaka ao amin'izany sika rehetra zao, vavaky ny vehivavy anankiray aza tonga dia nisy valy ny teny eo maika fa nivavaky ny vahoaka an'Andriamanitra, firy tapitrisa ao anatin'ity sahanefijekehemina ity mba hitondra izany. Angamba inona fa hitsangana izany isam-pitandremana sy isaky ny synodam-paritany. Amin'izay fotoana izay mampandroso sy hitatra zany asam-panompoana apetraky ny tompo sahany ity sampanasa ity izany. Fantatritsika ry havana fa ny FFP no mamokatra iny perikiopa iny, ilay vakina isan-kerinandro iny. Tsy mora ny manangana an'iny satria tsy maintsy miainga amin'ny lohahevitra zany, ary na dia ny mametraka ny lohahevitra ary ry havana tolona mbavaka, ambara amintsika zany tolona mbavaka, ary tsy vita ny perikiopa fa ao anatin'ny heritaona zay no mamita azy. Rehefa vita ny anankiray dia manomboka indray tsy mijanona mita ny fotoana manaraka indray, tsy mijanona zany, manenjika ny taona mba hahafana mamoaka azy amin'ny fotoana mamety azy ao anatin'ny vanim-potoana iray. Zany rehetrarehetra zany nefa dia mila vavaka, mila finoana, finoana velona sady matanjaka, finoana lehibe. Ny asan'ny FFP mantsy raha vakina iny perikiopa iny dia izao, ny tapany voalohany dia fanolorana foto-kevitra hianarana ary ampianarana ny fiangonana, ary ny tapany faharoa kosa dia fampiarana n'indry. Izay no mahatonga ny hoe tany alohantsika zany ny mbolana voalohany dia miresaka zavatra samihafa any momba ny finoana, ary ny tapany faharoa kosa ahoana ny ampiarana ao an'izany miorina amin'ny finoana ny mpino. Io zany ny fampiarana. Eto ry havana dia ambara amintsika fa na ny mitady ny toko sy andininy amin'izany azy sy ny fitsipika apetraka ny aminy hoe ahoana no hitadiavana io andinin-tsoratra masina apetraka ho vakin'ny fiangonana io. Fa raha mahavaky an'io ny fiangonana mandritry ny efataona, mandritry ny efataona fa zany ny fandriana dia mahavaky ny baiboly manontolo koa,
tsy miverina. De hitantsika amin'izany ry havana fa tsy moroka ity asan'ny FFB ity a, zay ilainay anareo hitondram-bavaka anohana ka raha samy tonga amin'ny finoana lehibe isika dia ho vita sy ho tanteraka izany fanohanana izany. Ny faharoa ry havana izay anentanana antsika satria miara-miasa ny zavatra rehetra asoa izay tian'Andriamanitra dia io faharoapolo taona ny synode lehibe amin'ny taona ho avy io koa fiainan'ny fiangonana izany. Ary eo anatin'izany satria manodidina an'io synode lehibe io koa io fankalazana ny 20 taona ny FFP manodidina an'io misy conférence atao, misy zava-dehibe marobe, ary manodidina an'io koa ny ivony zany atao hoe fankalazana an'Andriamanitra 20 taona ny FFP zany. Miara-miakatra zany reo rehefa vahoaka an'Andriamanitra no mitondra ambavaka ary mametraka izany amin'ny finoana eo am-pelantanan'Andriamanitra. Ka raha finoana lehibe tokoa no ananantsika hitondrantsika ambavaka an'izany dia ho tanteraka ny asan'ny tompo. Ary ho fiangonana malaza tsy misy petipetina na fiketronana na izay toy izany ity fiangonan'ny FJKM ity zay misy atsika raha toka miorina tsara amin'ny finoana isika vahoaka an'Andriamanitra rehetra ho aminy. Toy izany zany ry havana no fomba entina ilazana amintsika fa raha manana finoana isika izay tanana mandray ny fanomezam-pahasoavana tolotry ny tompo dia eny eo ny valim-bavaka ary mihoatra no izay ritsika ny setry ny omen'ny tompo raha toka lehibe ny finoana ananako sy ny anananao. Ndeha ry havana samy ampitombo zany finoana zany sika ka iaina amin'ny fiorenantsika tsara amin'ny finoana amin'izay vita sy tanteraka ary nambaran'i Kristy fa ho azy rery ihany ny voninahitra. Amen. Vavaka isika ry havana. Indre ny fifalinay ry tompo eo raha nandre ny soratra masina izay novakiana ary ny toriteny fampianarana izay vo avy norenesinay teo manome lanja ny amin'ny finoana. Tompo irinay ny hitombo hatrany amin'ny finoananao ary dia miray feo amin'ny ireo apôstolinao fahiny izahay hoe tompo ampitomboy ny finoanay. Fa raha mivavaka amin'ny finoana tokoa izahay dia amaly ny vavakay ianao ary raha miasa amin'ny finoana izahay dia vita asa lehibe tsy takatry ny saina tokoa. Dia misaotra anao izay tompony amin'izany teninao izany tsy verina foana any aminao anie raha tsy efa nahavita ny nanirahanao azy. Mandritra izao volana septambra izao izahay dia tao aminao mba iorina amin'ny finoana ary tsy hoe amin'ity volana septambra ity ihany fa ho fiainanay isan'andro san'andro ny hiorina hatrany amin'izany finoananao izany. Dia ampitoeram-ponay ary tompo izany teninao izany. Ankehitriny izahay dia misaotra anao no ity alahady izay natoka ny fiangonanao hitrotrona mibavaka ny sampanasa fikarohana sy fandaliana-pinoana FJKM. Misaotra anao izay ny amin'ireo asa izay efa vita hatreto. Ho voninahitra ao anie izany ary hiteraka fampandrosoana hatrany ho an'ny fiangonanao
ary dia tinaim-bavaka eo anatrehanao miasa mbola miandry izany sampanasy zany amin'ny hoavy rehetra. Ary ny akaiky indrindra amin'izany dia ny fitaopanavaozana, satria mbola anatin'ny fanavaozana tokoa ny fiangonanao ankehitriny. Ary izao sampanasa izao dia andalo zany amin'ny volana Novambra. Dia mametraka izany eo am-pialatananao zahay. Ianao no hanendry izay olona sitraka ao indray sahana izany andraikitra ao amin'ny sampanasa fikaroana sy fandaliana mpinono izany mandritra ny efataona ho avy, komity, ny obirao. Ary tsy izany ihany fa amin'ny taona ho avy eo raha sitraponao dia ankalazanao ny fiangonanao noho ny amin'ny 15 taona nisiny zao sampanasa fikaroana sy fandaliana mpinono zao ary nanatanterahany asa. Jobily lehibe tokoa zany Tompo, ka taonay ahoana no fangina, tsy hidera, tsy hisaotra, tsy ankalaza ary tsy hanome voninahitra anao. Dia taio ny fiomanan'ny fiangonanao hiatrika izany jobily lehibe zany. Ary izay kendrena indrindra amin'izany dia ny hanandratana hatrany ny voninahitrao ilay lohan'ny fiangonana sady tompon'ny asa rahateo. Vavaka aminao izay ho an'ny synodina lehibe koa izay hoatrehana amin'iny taona ho avy iny. Miomana ho amin'izany koa ny fiangonanao. Da io ny fiomanana sy ny fanomanana rehetra hiatrehana an'izany synodina lehibe izany. Ary dia mametraka izany eo ambany fahasoavanao zahay, ary mametraka koa ny hoavin'ny fiangonanao dia ny fiangonanao Jesosy Kristy eto Madagasikara, eny maneran-tany mihitsy azy. Vavaka aminao koa zahay ho an'ity firenena ity izay tsy miafina aminao fa mbola tena ao anatin'ny fahasahiranana tokoa. Dia ho tahinao ny mpitondra fanjakana isan'ambaratongany, meo ny fahendrena avy aminao, meo fahatahorana anao, ary ianao nanolo-tsaina azy ireo mba ahitana izy ireo ny hevitra maso rehetra fampandrosoana tokoa an'ity firenena ity. Ary ny vahoaka malagasy dia mba hiaina amin'ny fahatahorana anao, hiala amin'ny fanao ratsy rehetra, ary dia hanolo-tena hanompo anao, hanaraka anao ry Tompo, fa sambatra ny firenena izay manana anao ho Andriamanitra. Dia mametraka ny fiainanay tsirairay avy eo ambany fahasoavanao zahay, ny marary mba hositranonao, ny azo-pahoriana ho ampahirezinao, ny mandalo fahasahiranana sy fizahan-toetra. Dia aza vela erikerika ao amin'ny ankaviana ao amin'ny ankavanana, fa miantoraka tanteraka aminao. Fa ianao ny mpamonjy mora azo indrindra amin'ny toe-javatra samihafa rehetra mitrango eo amin'ny fiainanay. Ny vavakay dia angatahany amin'ny anaranao Jesosy, ary ho fehezinay ho amboara-tokana amin'ilay vavaka feno sy tanteraka nampianarinao anay manao hoe: rainay izay mianatra ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, itiantany tahaka ny lanitra, meo ny amidana saza ao anay, ary mamelany ekay tahaka namelany sy meloka taminay, ary aza mitondranay amin'ny fantapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, anao fanjakana sy mihery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika ary havako afaka nanatanteraka izay fanompompivavahana teto izay, dia ankasitrana ihany koa isika rehetra niaraka ny mibavaka teto. Marana ny fotoana isika izao ny ray aman-dreny nitondra ny afatra teo no asaintsika anolotra ny tsodrano, fa mialohan'ny tsodrano ataontsika eo mpitsanganana ny raha fanampiny fa 4:20 andininy voalohany sy ny andininy 2. Manasantsika hitsangana izao. Suhajani, Yasati Vifo.
finonany fanantenana ny fitiavana. ho tanteraka aminareo eny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo. Fiadanana ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompo. Ny fahasoavana anie ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana manao vavaka mangina. Ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Isaorantsika ny tompo avy na afaka niarany ombona isika tao anatiny iny fampovavahana iny. Isaorantsika ihany koa izay fa mbola niteny tamintsika indray tamin'ity andran'ity tamin'ny alalan'ny mpanompony dia inoana sy antenaina araka izany fa anana finoana lehibe itsika amin'ny andro evin'i Jesosy Kristy any amin'ny raha lanitra. Izay ihany koa mamarana ny fandarantsika tamin'ity andran'ity. Mame fotoananao izay ho manaraka indray. Veloma tompoko.